Amin'ny volana oktobra indray vaodinina ny nivony anteny meram-pireneny ny volavolan-dalàna amin'ny fenfitsarana misana alatra fanondranana antsokosoko ny andramena raha nambaram-pandrindra nasionaly ny fikambanana voary gasy. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fiambenana sy ny fitiliana ireo tahirina andramena any amin'ny faritra avaratry ny nosy avy maika mela malalaka ireo mpanondrana antsokosoko nefa ny fahatarana ny fandaniana ny fitsarana manokana momba ny andramena ohatrany ny fanazavany Alliance Voary gasy tokony iantso fivoriana tsy ara-potoana ihany koa ny solombavam-bahoaka ahafahana mandany aingana io volavolan-dalàna mahakasika ny fanondrana andramena io. Antragarasozy Joël Hanjatorvelo. Mbola mitoy any amin'ny tapany avaratry ny nosy amin'izao ny fanondranana antsokosoko ny andramena tsy mahomby intsony ny fanenjehana ireo tompon'antoka sy ny fitadiavana ireo bolabolana andramena hoy ny Alliance Voary gasy ka ilaina fepetra maharitra. Anisan'ny tokony apetraka aingana ny fitsarana manokana misana ny raharaha momba ny fanondranana andramena antsokosoko. Mbola amin'ny volana oktobra indray anefa vahodiniany any amin'ny anteny meram-pirenena izany hoy hatrany ny Alliance Voary gasy. Raha mandeha normal le izy dia mbola hembotra any amin'ny oktobra indray zany raha session ordinaire le izy satria efa misy fainona efa misy processus mandeha amin'ny sécurisation sy détection des stocks any amin'ny faritra avaratra any dia io chaîne spéciale amin'ny bois de rose io koa efa prévu izy io tamin'ny 2011 zany hoe raha mbola miembotra fantatritsika ihany hoe tsy fisiny ny fampiarana ny lalàna sy ny fisamborana ireo tena mpaniraka na tonga io zavatra io mbola mandeha foana. Afaka manafoana ny tsy maty manoto eo amin'ny fanondranana andramena tsy ara-dalàna ny fitsanganana io fitsarana manokana io hoy hatrany ny fikambanana miaro ny tontolo iainana. Ho anay manokana ny tena indrasanay dia ny tsy isian'ny impunité satria zany no mahatonga ny trafika misy foana na hita Madagasikara zany na maneran-tany le impunité zay ihany mampirisika ny olona hoe tsy voasazy zay dia manao foana zay zany tena endrasany amin'io fa tsy ho petit poisson araka le filazantsika azy foana zany no tratra fa gros poisson ary ny avantage le projet de loi dia zao hoe misy brigade mixte d'enquête zany hoe afaka manao teknika rehetra izy na infiltration areo afahana récolter preuve sy manao enquête. Tokony antso fivoriana tsy ara-potoana noho izany ny solombavam-bahoaka afahana manafaingana ny fandiniana sy ny fandaniana ny fitsarana manokana momba ny andramena raha nambaran'ny Alliance Voary gasy hatrany. Amin'ny vanim-potoana manakaiky fety toy izao ihany koa no vao maika mampirongatra amin'ny fanondranana antsokosoko hoy hatrany ity